Miarahaba tompoko lahy makasitraka tompovavy. Miroso mankany amin'ny langy hatrany ary mankany amin'ny fampiasonana ny vahoaka malagasy ny lalan'ny fitondrana ankehitriny. Tsy mahagaga zany satria efa akaiky ho azy ireo ny taona 2024 ka hiazakazahana ny fikirana mafy amin'ny fahefana. Tsy mbola fahita teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ary tsy mbola nisy nanao tao anatin'ny 12 taona, izany hoe efa ho tapitra taona iray sy volana vitsivitsy izany mandany filoham-pirenena vao hitondra drafim-panarenana na sahala amin'ny programa lehibe entina hampandrosoana amina firenena anankiray izany. Na zatra andrehetra dia rehefa nisy fampanantenana nandritra ny fotoana fampielezan-kevitra ary nitondrany ireo kandida mpilatsaka hovidian'ny filoham-pirenena izay nifamatorany tamin'ny vahoaka mpifidy ny kandida iray, dia ireny programa ireny no mivadika ho programan'asa izay batain'ny firenena ka akatoavina eo anivon'ny antenimieram-pirenena izany rehetrarehetra izany. Fa ity dia nandeha anjamba tao anatin'ny 4 taona latsaka ny fitondram-panjakana. Nandeha anjambany tamin'ny alalan'ireo volavolana tetikasa izay niainga teny anivon'ny distrika sy ny faritra, tamin'ny alalan'ny fomba mahazatra hatramin'izay ny conférence budgétaire ka nentina nampandaniana ny volam-panjakana amin'ireo filana samihafa izay nahazatra Madagasikara. Izany hoe tsy nisy zany ireo tena tetikasa lehibe izay efa nomanina ho amin'ny hitantanana firenena nandritry ny fotoana izay nanaovana fampielezan-kevitra. Fa aty amin'ny taona fahaefatra atapitra ary efa madiva hidirana amin'ny taona fahadimy amin'ny mandat anankiray na fetim-piasana anankiray ny filohan'ny repoblika no hanao fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny drafitra fanarenana amin'ny Madagasikara na drafitra fanandratana amin'ny Madagasikara, plan émergence Madagasikara le fitondrana. Fa talohan'izay de efa nisy ny drafim-panarenana nentina teny anivon'ireo firenena vaventy tamin'ny dian'ny filohan'ny repoblika vao tsy ela akory izay tany États-Unis. Nakaiza zany izany drafim-panarenana ka hoe nisy vola be azon'ny Madagasikara izany. Ary talohan'izay de nisy ny fampahafantarana ny plan Marshall ahafahana mivoaka ao anatin'ireo krizy ka hanaovana foto-drafitr'asa samihafa. Nakaiza izany plan Marshall izany. Ary talohan'izany resaka resahantsika rehetrarehetra izany de nitondra an'ireo karazana fampanantenana ho amin'ireo orinasa ho an'ny fampandrosoana miainga makany anivon'ny distrika ka milaza fa tsy misy distrika adino na iray aza hoy ny filohan'ny repoblika, kanefa rehefa mijery isika dia tsisy fampandrosoana any amin'ny distrika fa laharan'asa tahaka ny mahazatra hatramin'izay amin'ny fanaovana EPP, CEG, lycée, hôpitaly, birao-panjakana no misy. Za rehefa asa fataony ny filoha mifandimby manko izany fa tsy hoe zava-baovao tao anatin'ny 12 taona, fa rehefa ny fitondrana ankehitriny moa no miteny azy de tahaka ny hoe zava-baovao izany. Angatantsika valo ny fanontaniana ny amin'ny hoe fanjakana toy inona marina misy eto Madagasikara. Mpitondra matrotra ve no misy eto Madagasikara sa mpitondra manao sain-jaza na mpitondra miezaka ny manazaza ny vahoaka ka hevitra fa tsy ahafantatra ny antony zany fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny drafitra fanandratana amin'ny Madagasikara izany. Zany no resahantsika satria hoy isika na ny mpamatsy vola hitazana an'izany aza dia haneho fahagagana. Zany resahantsika satria na ireo mpiara-miombona antoka izay miara-miombona antoka ao anatin'ilay 3P, partenariat public privé aza de mety ho gaga sy talanjona ihany. Ary raha miteny le fitondram-panjakana fa hisy lohahevitra samihafa hodiniana mandritry ny 3 andro, ny fahadimy, fahenina, fahafito ny volana oktobra 2024 de hoy ny rehetra hoe zavatra tsy vita tao anatin'izay 4 taona latsaka volana vitsy izay de tsy azo antoka ho vita ao anatin'ilay herintaona sy volana vitsy intsony. Raha tsy hoe anga arak'ilay fanazavana fa mbola miandrandra ny 10 taona ho avy indray le fitondrana amin'izao fotoana izao, dik izany fa mbola mieritreritra nikitika lalam-pandrenana lay fitondram-panjakana.
roa ihany mankony amin'ny manda 5 taona azo avozina indro no ambaran'ny lalam-pandrenana. Ka raha miresaka ny amin'ny 10 taona ho avy andrafetana an'izany drafotra izany ny fitondram-panjakana de ho isika ady hevitra efa tiany ritony zany ary hanodigodinana ny saim-bahoaka fotsiny ihany fa efa fantatra ny tian'izy ireo atongavana dia ny hitoetra maharitra amin'ny fitantanana ny firenena. Dieny zao de mila misaina sy mandinika izany. Raha mbola misy mahatsiaro tena fa misy mpanao politika mijoro eto Madagasikara. Dieny zao de tokony ho tonga saina ny rehetra raha mahatsiaro tena fa tena zanako teny izy ity vato nasondrotry ny tany ka tsy ho anaiky ho voarebireby tsony ny fomba mampanao diso lalana na haingo diso ny arivo mpitondra fanjakana ka miezaka manakona ny tsy fahombiazany ao anatin'ny hevitra tsara rindra sy teny mambabo fo kanefa mitondra any amin'ny antsana mangitsokitsoka ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena zay vidin-dafo ankehitriny. Zany zava-misy, zany malaza ho arahantsika ary hitondrantsika fandalinana bebe kokoa ity ady hevitra ity tsy ho ela. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.